Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Fifandraisana roa karazana eo amin'ny fiainantsika ara-panahy. Ny anankiray voalohany fifandraisana mitsidina na vertical dia ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany. Isika mifandray amin'Andriamanitra, Andriamanitra mifandray amintsika. Ny fifandraisana iray faharoa dia fifandraisana marindrano na horizontal dia ny fifandraisantsika mipiarabelona amintsika izany. Efa novelabelarin ny rahalahintsika Dr Jean-Jacques Andriaparany tamintsika tamin'ny herinandro lasa ny momba ny fifandraisantsika voalohany dia ilay fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany. Ny teboka lehibe tadidiko dia ny hoe mila manao safidy, mila manao ezaka, mila misaintsaina foana ny zavatra any ambony isika, ka ny fahazarana teraka izany no miantoka ny fahatozoan'ny fifandraisana. L'habitude est une seconde nature, hoy ny teny frantsay. Ny lohatenin'ny lesontsika tamin'ity herinandro ity dia ny hoe miara-monina na miara-miaina, lesona 12. Tsy inona io fa famelabelarana ny amin'ilay fifandraisana marindrano lazaintsika teo, dia ny fifandraisantsika amin'ny mpiarabelona akaiky indrindra antsika, dia ny olona ao atokantranontsika izany sy ireo manodidina antsika. Faly tafahoana amintsika mpiara-mianatra indray ry havana malala, ary faly manolotra antsika rehetra ny fiarabana omba mpirarin-tso. Ny rahalanareo Benoît Rakotovao no miaraka aminareo androany. Iara ivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra ny danitro, faly misaotra anao zahay fa mbola nomenao ny fahasalamana sy ny fahavelomana. Noho ny fitiavanao sy ny fahasoavanao lehibe no nahatanteraka izany aminay, fa tsy noho ny fahamendrehanay tsy akory. Ka atolotray aminao Tompo ny saotra, ny dera, ny laza ary ny voninahitra izay anao hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay, ary tsahy aminay ny fanahinao masina hanolo lalana anay, hitarika anay, hanazava aminay ny zava-miafy ny teninao masina. Sasao madio zahay ho afakeloka, ary avelao ny fahotanay rehetra. Amin'ny anaratsoanao Kristy io. Amen. Ny tsianjerintsika manao hoe aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva, ho mamisira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Ao amin'ny Kolosiana 4:9. Ny fiainam-pianakaviana dia ampitahain'ny olona matetika amin'ny fiainana anatin'ny orinasa iray, ary ny fianakaviana dia matetika antsoina hoe orinasa-pianakaviana. Satria fiainana mifanakaiky dia mifanakaiky, ary azo lazaina fa mifanety mihitsy aza matetika, indrindra rehefa maromaro ny ankizy ao an-trano, ka tsy alandromoromo ny fifampikasohana ao amin'ny fiainam-pianakaviana zany.
Tsy voatery hoe fianakaviana kristiana vao misy lalàna fifampifehezana. Na fianakaviana iza, na fianakaviana iza, na kristiana na tsy kristiana, dia misy fifampifehezana sy fifampitaizana daholo ny ao atokantrano. Zay zany ny teny fampidirana. Leson'ny Alahady 15 ny volana Martsa ny taona 2022 ny mpivady. Vakitsika ny Kolosiana 3:8-17. Ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo araka izay mety atao ao amin'ny tompo. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo ary aza sosotra aminy. Efesiana 5:1-2-4. Ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo. Fa ny lahy no lohan'ny vavy dia tahaka any Kristy koa no lohan'ny fiangonana, ary izy no mpamonjy ny tena. Fa tahaka ny aneken'ny fiangonana any Kristy no haneken'ny vavy ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Zay zany vaky ny teny. Ny lahy no tendren'ny soratra masina ho loha mpianakaviana. Maro ireo toko sy andininy manohana izany fanambarana izany. Andriamanitra no namorona ny olombelona. Andriamanitra no namorona ny fanambadiana. Andriamanitra no namorona ny fianakaviana. Rariny dia rariny tokoa, raha izy no tompo marika eo amin'izay hampandeha tsara ny filaminana ao amin'izany fianakaviana izany. Rehefa misy raorao ao atokantrano, tian'ny lehilahy ery ny mamerina anireo toko sy andinin'ireo. Lehilahy kristiana zany lazaiko zany. Rehefa misy fifamaliana ohatra ao an-trano. Ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo, ary rehefa tea malibotana koa ny vehivavy dia ny ary amin'ny famoronana indray no tsy ahiviny. Ianao vita tamin'ny tany, izaho vita tamin'ny taolana, iza ny mahery amintsika. Samy manovo ny voalaza ao amin'ny soratra masina izy rotota, hanohanana ny hevitra handrombahana ny fandresena eo amin'ny ady ambava. Ilay rangahy miteny hoe ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo, fa ny lahy ny lohan'ny vavy. Izy miteny izany dia minia tsy mamaky ny tohiny vaky teny izay manao hoe tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana, ary izy no mpamonjy ny tena. Efesiana 5:1-7. Tsy vakiny koa ny hoe ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo ary aza sosotra aminy. Kolosiana 3:1-7. Ny hoe ny lahy no lohan'ny vavy dia tsy midika hoe natao hanjakazaka na tsy ho refesy mandidy izy ao atokantrano. Teboka voalohany, manambara ny anjara asany sy ny andraikiny ao atokantrano io mba hisiany ny firindrana ao atokantrano ao. Fatatsika malagasy tsara fa ny biby tsy manandoha tsy mandeha. Ny lahy no mitarika ny tokantrano tahaka ny itarihan'ny Kristy ny fiangonana, ary atao ampitiavana izany fitarihana izany. Ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo, dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany hamonjy azy. Efesiana 5:1-5. Ny hoe
mamonjy eto dia mahafaoka ny asa ilana herim-batana zany, herim-batana rehetra, ary zany no nanomezan'Andriamanitra hery ara-batana ny lahy mihoatra noho ny vavy. Teboka ray zay. Teboka faharoa, ny lahy no notolorana ny fahefana sy andraikitra amin'ny ankohonany, dia ny vadiny sy ny zanany izany. Tsy fanjakazakana na fanaporetana no dikan'izany, fa fitarihana feno fanolora-tena na fahafoiza-tena araky ny modely nasehon'i Kristy tamin'ny nanolorany ny ainy hamonjy ny fiangonana. Teboka manaraka, izy zany hoe ny lahy zany no notolorana ny fitarihan-dalana sy ny famelomana ny fianakaviana, ary mpiombonantoka manohana sy manotrona azy amin'izany ny vavy, izay manampy ny lahy mitaiza ny ankizy eo amin'ny lalana makany amin'ny tompo. Nakinina amin'ny ray sy reny niteraka ny mitaiza ny zaza amin'ny fampahalalana sy fampahatahorana azy ny tompo. Teboka manaraka farany, andraikitsy ny lahy ny mitarika ny ankohonany ampitiavana, ampahendrena, ampahamarinana, hahazoany ny ankohonany fahatonina ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy sy fiadanam-po ao atokantrano. Zay zany ny teboka madinidinika nosoritatsika. Ny fahamoram-panahy toy zany dia manamora ny fanekeny ny vavy, ny didy manaingy azy hankatoa ny vadiny. Vakio Efesiana 5:17. Tsy misy naizanaiza ao amin'ny baiboly manaingy ny vehivavy hanaiky ny lehilahy rehetra, na ny vavy tsy maintsy manompo tanana mantongotra ny vadiny, na ny vavy tsy maintsy manaiky anjambany izay haitraitsy ny lahy na ny faniriny ny fony. Ny tian'ny apôstôly Paul lazaina eto dia zao: ny tompo voalohany indrindra no tokony heken'ny vavy, avy eo ny vadiny. Tsy azony lahy poretina ny mahaizy ny vavy, ary tsy azony atao ny misolo toerana ny feon'ny fieritreretan'ny vavy. Fiaraha-mamindra akaiky no mariky ny fanambadiana kristianina salama. Ifampiarana ny zavatra rehetra, miara-mikaondoha izy roroa, ary mandray fanapahan-kevitra miaraka amin'ny mahampivady azy roroa. Azo asaina mandray anjara amin'ny ady hevitra koa aza ny ankizy, raha tsy nahitam-bokatra ny fiaraha-mikaondoha, eo vao maka fanapahan-kevitra ny lahy amin'ny mahaloha-mpianakaviana azy. Zony tanteraka izany, nefa kendreny kosa tsy hifanotra amin'ny tenin'Andriamanitra ny fanapahan-kevitra raisiny. Zay zany ny lesony alahady. Lesony alatsinainy 12 Martsa taona 2022, ray aman-dreny sy zanaka. Tsy misy ray aman-dreny tsy manabe ny zanany, na kristianina izy na tsy kristianina, fa ny tsy toviany ny isam-pianakaviana fotsiny dia ny soatoavina manokana tiany ray aman-dreny zany hananany ny zanany sy ny fomba hitondrany ny fanabeazana sy ny sisa. Izaho dia tsy nahazo fanabeazana kristianina, fa ny dadanay dia nanabe anay tamin'ny fomba henjana sy hentitra, ary matetika aza dia feno fahasiahana. Tsy ho voalazako eto ny atsipriany zany, fa nisy
lalam-panorenana mazava ny tao aminay. Nisy ny didy amandalana tsy azo ivalozana, nisy ny code pénal, nisy ny enquête, nisy ny conseil de discipline, nisy ny fampitandremana, nisy ny sazy mihatra, nisy ny sazy miantona, nisy ny tsorakazo sy ny sisa. Ary ny dadanay am'izany no sady gendarme, mpitsara, procureur, président de la république amin'ny fitondrana, fampiarana ny fanabeazana tao atokantrano. Tsy misy vazovazoko izany, fa zava-marina daholo izany lazaiko izany. Ny teny aho teo hoe tsy voatery hitovy ny soatoavina tiana hapetraka amin'ny ankizy. Namaky boky nosoratana namana iray izay aho. 3 mianadary zareo, zanaky ny rainy sy ny reniny. Rehefa misy fizarana ao antrano, tsy maintsy atao mitovy ny zara tsirairay. Zay zany no voasoratsy ilay ranamana ao anatin'ny bokiny. Fianakaviana kristianina ry zareo. Metarina izay tokony ho metarina, lanjaina raha mila lanjaina, fa tsy maintsy atao zara mitovy ny zavatra zaraina rehetra. Ny taminay indray 7 mianadahy zahay, dia arakara-jokiny no anaovana ny fizarana. Izay le bebe omena bebe kokoa hatranitrany. Tsy maninona izy, na lahy na vavy, fa rehefa zokiny dia mahazo anjara bebe noho ny zandriny. Izay no fomba nentiny dadanay nampianatra anay ny amin'ny fanajana ny zoky sy ny fizokina. Tsetsatetsa tsy aritra moa zany. Ny baiboly dia feno torohevitra ho amin'ny fanabeazana ny ankizy. Ndao hamaky toko sy andininy vitsivitsy isika. Ohabolana toko 12 ny andininy 9 sy ny andininy 15. Zaro amin'izay lalana tokony halehany ny zaza. Ka na rehefa antitra aza izy, de tsy hiala amin'izany. Miraikitra amin'ny fon'ny zaza ny adalana, fa ny tsorakazo famaizana no hampanalavitra izany aminy. Toko sy andininy fatatsika loatra io. Tsy misy marina mihoatra an'io toromarika io, raha ny handetika fahazarana amin'ny lohan'ny zaza beazina no kendrena. Famerenana, famerenana, famerenana hatrany no filamatra arana. Matio toko 7 ny andininy 12. Nefa Jesosy kosa nanao hoe, avelao ny zaza ary aza rarana tsy hanatona, fa an'ny toa azy ny fanjakan'ny lanitra. Zay zany vaky ny teny. Fampianarana kristianina io. Aza miandro hoe efa le bebe manomboka vorosaina ny zaza vao entina eo amin'ny Kristy. Na mbola zaza iray volana, 3 volana aza izy, dia ihirana hira masina, fa ny sainy afaka mandray izay rehetra ataonao aminy. Izay no ahaizan'ny zaza ny fiteny ray aman-dreniny ao an-trano, ary tsy mila mianatra gramera akory izy ny amin'izany. Na any amboka aza ny zaza, de efa azo biaza. Misy milaza fa rehefa mitoejaza ny vehivavy iray, dia tsara aminy ny mijery ireny katalogy misy zaza tsara tare sy botrabotra ireny. Fa rehefa teraka ny zaza eo, dia mba manataka ireny zaza tsara tarehy no jerenreniny fon'izy nitondra voka. Nisy ramatoa iray hono be voka izy. Isa maraina mifoha izy, rehefa vohainy ny varavarakely,
indro tanalahy iray tsy mety miala teo amin'ny fotopaiso eo atokotany. Ary nahasosotra n'ilay ramatoa io tanalahy io tsy mety miala teo. Rehefa teraka ilay zaza, tanalahy vita ny atsaratareny. Profo izany fa ny zaza ao am-boka de fa azo volavolaina sahady avy aty ivelany. Deuteronomia 9:9 sy 7. Ary aoka ho ao am-ponao izao teny andidiako anio izao, dia ampianaro tsara ny zanakao izany, ary resaho na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha any andalana, na mandry na mifoha. Zay ny vaky ny teny. Mbola ireo famerimberenana nolazaitsika teo iny hany no hitatsika eto. Ohabolana 1:9 sy 7. Anaka, mienoa ny anadrainao, ary aza mahafoy ny lalandreninao, fa fehiloha tsara tarehy amin'ny lohanao izany, ary rado amin'ny vozonao. Zay zany novaky ny teny. Hita eto fa na ny ray na ny reny dia samy tompon'andraikitra amin'ny fanabeazana ny zaza daholo. Tsy ny ray fotsiny, ary tsy ny reny fotsiny, fa izy mivady mihitsy. Nisy seminaire natreko izay ka ny mpamelabelatra tamizay nanantitrantitra fa ny tena mahomby indrindra dia izy mivady miaraka. Azo atao izy ny samy manao ny anjarany, samy manao ny azy tsirairay ny mpivady zany, fa ny tena mandaitra ho izy dia rehefa mifanohana izy mivady. Rehefa mananatra ny ankizy ny ray mpianakaviana dia hoy ny renim-pianakaviana hoe marina rakizy izany teny rainareo zany. Raha ny renim-pianakaviana no miteny ny ankizy, dia ny ray-pianakaviana manao hoe enoy rakizy izany teny reninareo zany, fa marina izany. Mandaitra lavitra izany toy izay ny samy manao mitsitokatokana ny mpivady zany. Izay fiaraha mirohotra ny mpivady eo amin'ny mpivady zay no antsoina hoe amin'ny teny frantsay hoe synergie. Ny mifanohitra amin'izay no ratsy indrindra, izany hoe raha ny ankilany no manohitra ny asa fanabeazana ataon'ny andaniny, na koa raha ireo mpanabe anakiroa miady na mifamaly eo anatrehan'ny ankizy, fahavoazana lehibe ho an'ny asa fanabeazana izany. Tadio koa ity, izay tsy nampianarinao ny ankizy dia ny devoly no mampianatra azy. Raha tsy nampianarinao mifankatia ny ankizy, aza gaga ianao raha tsy mifankatia na miady mihitsy aza ny ankizy any aoriana. Kolosianina 4:20. Hianareo zanaka, maneke ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra, fa ankasitrahana ao amin'ny tompo izany. Zay zany vaky ny teny. Tsy ho tongatonga ho azy izany fankatoavana ray aman-dreny izany, raha tsy nampianarinao andry zareo izany. Maro ny fomba ampianarana ny ankizy ny amin'izany, na atao fampianarana mivantana ary averimberina matetika, efa voalazantsika teo zany, na fampianarana anohatra. Ny dadanay ohatra dia nampianatra anay mianadahy mivantana ny amin'ny tokony hifankatiavanay ankizy. Averimberiny aminay foana ny hoe ireo ankizy an-tanàna iarahanareo milalao ireo no rahalanareo, fa ireo iray tapo aminareo kosa tsy rahalanareo ireo, fa iray aina aminareo. Ny dadanay tsy nahalala any Kristy zany, nefa izany no anatra napetrany taminay.
Zava-marina izany lazaiko izany fa tsy misy noforonina akory izany. Lesony talata 17 martsa taona 2020, fifandraisana arak'asa. Misy anatra koa ao amin'ny baiboly ho an'ny mpampiasa sy ny mpiasa ka mahafaoka ny tompo sy andevo izany, ny tompo sy mpanompo, ny patron sy ny mpiasa sy ny sisa sy ny sisa. Kolosiana 3:12 ka hatramin'ny 5:20. Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny fanompoana io maso tahaka ny mpila sitraka aman'olona, fa amin'ny fahatsoram-po matahotra ny tompo. Ary na inona no ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona, satria fantatrareo fa ny tompo no handraisanareo ny lova ho valiny. Fa manompo any Kristy tompo ianareo. Fa izay manao ny tsy marina dia handray araka ny tsy marina nataony, fa tsy misy fizahan-tavan'olona. Zay zany vaky teny. Dia ao amin'ny Kolosiana 4:1 koa, ianareo tompo, ataovy amin'ny mpanomponareo izay marina sy izay mety, satria fantatrareo fa ianareo koa mba manana tompo any an-danitra. Zay zany ny vatiny teny. Na ny ankilany na ny andaniny eto samy nahazo ny anatra tandrify azy avy. Raha atao amin'ny teny indraimbava dia izao no azo ambara: ny lehibe mampiasa ny madinika na inona titra etiny, aoka izy hanao izay marina sy izay mety amin'ny mpanompony. Ny madinika miasa ho an'ny vavety, aoka izy hanatanteraka ny asany amin'ny fahatsoram-po sy ampahamarinana. Fanontaniana: ahoana no ahazoana manatanteraka izany? Valiny amin'ny fahatahorana ny tompo. Fa izay manao ny tsy marina dia mandray araka ny tsy marina nataony, fa tsy misy fizahan-tavan'olona. Kolosiana 3:1-5:20. Fa matetika anisan'ny antony itsipahan'ny maro ny baiboly dia satria tafitony izy ireo fa toa mankatoa ny fanandevozana ny soratra masina. Ahoana ho izy ireo no tsy mitsipaka ny fanandevozana io baiboly io izay voalaza fa tenin'Andriamanitra be fitiavana? Ahoana no toa manohana ny fanandevozana izy, nefa ny fanandevozana anisan'ny zava-doza mahatsiravina indrindra niseho tamin'ity tany ity? Izao no azotsika ambara fohifohy. Misy teboka maromaro, asa anakifiry anakitelo angambany na anakiroa tsy ho hitatsika eo, azotsika tsipihina mikasika an'izany fanandevozana izany. Voalohany, teboka voalohany, anisan'ny vokatry ny fahotana ny fanandevozana tahaka ny aretina, ny fahafatesana, ny fanavakavaham-bolokoditra, ny ady sy ny zava-dratsy rehetra misy amin'ity tany ity. Tsy mankasitraka ireny aretina ara-tsosialy ireny ny baiboly, fa matetika izy tsy miady katrodoha mivantana amin'ireny. Fantatr'Andriamanitra fa mety manitatra ny fery ny ady katrodoha tahaka izany, ka izay no heverina ho alaolana indray no hiteraka loza lehibebe lavitra noho ny olana izay efa misy. Impiry Andriamanitra ohatra manome torohevitra ny vahoakany hilavolefona rehefa tafihin'ny fahavalo zareo. Zavatra tsy eken'ny fon'ny olombelona izany resy tsy miady izany ho babon'ny fahavalo izany, nefa ambony noho ny hambo-po
ny aina, ny fahavelomana. Ka eo amin'Andriamanitra aleo resy sy mibaby enatra sy mety ho babo nefa voavonjy ny aina toy izay miziriziry manohy ny ady ka ho ringana na hiharany fahavoazana sy faharavana lehibe. Tahaka izany koa no ataon'ny Soratra Masina manoloana ny fanandevozana. Fantany fa hitondra soa kokoa ho an'ny rehetra ny zava-misy amin'izao fotoana izao na dia ratsy aza, toy izay ny fikomina na fihodinana aradrariny ny fikomina raha jerena nefa hitondra fikorotanana, faharavana na fahafatesana. Ambonin'izany mety ho lasa hisatra ho an'ny filazantsara ny fanoherana mivantana sy aloha loatra ny lamina sosialy misy na dia tsy idealy aza, fa ny filazantsara rehefa tafita dia mitondra ny tsimoka afaka mamono na manafona ireny aretina sosialy ireny. Teboka voalohany zay. Teboka faharoa mikasikasika ny fanandevozana de zao koa no azo ambara ny fanandevozana tamin'ny andro moderna, zany hoe ohatra ny fanandevozana taty Amerika ohatra, izay fantatsika dia tsy mitovy velively amin'ny fanandevozana voalaza ao amin'ny Baiboly. Ny fanandevozana ao amin'ny Baiboly dia misy antony moral mazava, na ilay olona nandevozana zany tsy nahalohany trosany na izy babo anady. Tsy mitovy tamin'ny traite d'esclave moderna izany, izay olona tsy naninona anao no hazaina tahaka ny mihaza lambo, samborina ary varotona tahaka ny entambarotra. Ny andevo moderna dia tsy nananjo na dia kely aza, fa ny andevo hebreo voalaza ao amin'ny Baiboly kosa dia nanana ny zony madinidinika. Ity fizarana faharoa ity dia zarazaraitsika teboka ihany koa. Teboka voalohany satria iresaka izany zo madinidinika nananany ny andevo hebreo zany isika. Teboka voalohany, nanana fiarovana rabatana izy, ohatra raha nikapoka ny andevony ny tompony ka nahapotsitra ny masony tamin'izany fikapohana izany, dia tsy maintsy omeny fahafahana izy vakio. Exodosy 2:20 ny andiny 4:20. Teboka faharoa, manana andro fialan-tsasatra ny andevo, dia ny sabata andro 7 isan-kerinandro izany, na koa amin'ny fetim-pivavahana rehetra mandritsy ny taona. Teboka fahatelo, omena fahafahana izy rehefa nahavita fanompoana 9 taona, fa ny andevo moderna dia andevo mandra-pahafatiny doria alaovalo. Teboka manaraka fahaefatra, mananjo hanana fananana ho azy manokana ny andevo hebreo. Teboka fahadimy farany, ny andevo vehivavy dia manana zo manokana tsy hitovizany amin'ny lehilahy. Raha tsy tian'ny tompony izy, ohatra ilay zazavavy, vakio Exodosy 2:20 ka hatramin'ny 2:20, ary raha misy mivarojanaka vavy ho vaditsin-dranon'olona dia tsy mba ho tahaka ny fialan'ny andevolahy ho afaka no fialany, fa raha tsy ankasitrahan'ny tompony izy izay nikasa hanambady azy raha vehivavy, dia havelany havotana ihany izy, tsy hahazo mivarotra azy ho any amin'ny firenena hafa izy satria efa namitaka azy. Ary raha mamofo azy ho vadiny zanany lahy izy, dia araka ny fitondra zanakavavy no ataony aminy.
Ary raha maka vehivavy hafa ho vadiny izy dia tsy hahenany ny fihinany sy ny fitafiany ary ny fomba mpanambadiany. Ary raha tsy ataony aminy izany zavatra teloloha izany dia hiala ho afaka fotsiny raha vehivavy fa tsy andoa vola. Ary ny teboka fahatelo resantsika momba ny fanadevozana de zao fahatelo farany. Misy pastera zay nandalina ary nahazo diplôma ambony momba ny teolojia, mahay ny teny hebreo sy grika, manantitra izy fa tsy misy ao amin'ny baiboly izany teny andevo izany, fa piasa no hita ao ho izy. Ny antsointsika hoe andevo ao amin'ny baiboly tsy inona ho izy fa sokajina piasa manana ny satany manokana ho ihany izy, ary tsy misy itovizany amin'ny antsointsika ankehitriny hoe andevo. Zay zany ny lesony talata. Tonga eo amin'ny lesony alarobia 12 Martsa taona 2024 isika mifampivavaka. Kolosiana 4:1-4. Mahareta amin'ny fivavahana ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana, ary mangataha koa ho anay mba hamohan'Andriamanitra varavarana ho an'ny teny hilazanay ny zava-niafina izay any Kristy, sady izany no namatorana ahy mba haharihariko tsara izany tahaka izay tokony hitenenako. Zay zany ny vaky ny teny. Mamela ahy ianareo hilaza ity holazaiko ity aminareo, tsy hataoko ho fampianarana izy ity, fa hataoko ho teny atsipy ho eritreretina fotsiny. Andininy anankitelo na anankefatry eo no vakitsika. Matio 4:1-5. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Toko sy andininy miaraka amin'iny koa dia ao amin'ny Lioka 2:12. Ary ho izy taminy, raha mivavaka ianareo dia ataovy hoe raha io ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny fanjakanao. Jaona 4:4-17. Zao ny vaky ny teny. Ary na inona hangatahanareo amin'ny anarako dia hataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Toko sy andininy farany vakitsika Romana 9:24-7. Ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony hataotsika. Fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona, ary izay mandinika ny fo no mahalala izay hevitry ny fanahy, satria araka an'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olo-masina. Zay zany ny vaky teny vitsivitsy nataotsika. Tsy vitsy isika rehefa mivavaka no mitodika any amin'ny ray, Andriamanitra ray zany. Tsy vitsy koa ireo miantso mivantana ny anaran'i Jesosy Kristy eo ampanombohana ny vavaka taony. Inona moa ny mahadiso an'izany ho isika? Satria Andriamanitra telo izay iray no ivavahantsika. Na izany aza tsy dia fandre loatra
ireo manonona mivantana ny anaran'ny fanahy masina rehefa manomboka mivavaka. Fa ny soratra masina mampianatra atsika ny tena fivavahana marina, ny fomba fivavahana zany. Na dia Andriamanitra telo izay iray aza, izy ireo no ivavahantsika mitovy hery sy mitovy fahamasinana, toy ny samy manana ny anjara asany ihany izy ireo manoloana ny vavaka ataotsika. Ireo andininy novakitsika teo dia manambara fa any amin'ny ray no atoditsika, any amin'ny ray tsika mitodika rehefa manonona ny vavaka, aminy no angatahatsika izay rehetra angatahatsika, anoloratsika ny fisorana sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny fangatahana rehetra ataotsika kosa angatahatsika amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy tompontsika. Inona ny asan'ny fanahy masina? Ny fanahy masina kosa manitsy ny tenitsika hahatonga ny vavaka ataotsika ho manimpofona eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy haintsika manko ny teny ataotsika, ka raha tsy ahitsy ny fanahy masina araka zany dia lasa teniteny foana, na mety ho toy ny opa variraraka sanatria atao amin'Andriamanitra mihitsy. Izay zany no tokony filamatra rahatsika rehefa mivavaka isika. Todika any amin'ny ray mangataka amin'ny anaran'ny zanaka no angatahana azy, ary ny fanahy masina manitsy izay meloka rehetra amin'ny vavaka tononitsika. Tokony ho eritreretintsika ny momba an'io fomba fivavaka io, sao misy tokony mahasoa atsika, sao misy tokony hahitsy tokoa ny momba an'io. Maniraka ny Kolosiana hivavaka ny apôstôly Paoly eto. Misy lafiny telo azo asongadina eto momba ny vavaka atao. Voalohany, teboka voalohany zany, ny faharetana. Mahareta amin'ny fivavahana ho izy. Tsy dia zava-baovao amintsika loatra zany fampianarana zany. Ny fanoharana momba ilay vehivavy nanano tena izay naherina angataka sy ilay mpitsara tsy marina, vakio lioka 2:20 voalohany ka hatramin'ny 7 dia fanoharana izay nampianarana atsika mba haharitra ny vavaka. Impito nandoalika ny vavaka ny mpaminany Elia vao nilatsaka ny orana, ary voalazany Madame White fa tsy ny vavaka fe ny vavaka fotsiny ny mpaminany Elia, fa nandontratra sady nandinika ny fo ny lalina sy ny toe-panahiny izy. Azotsika ianarana ary ampiharina amin'ny vavaka ataotsika koa izany. Zany hoe sady mivavaka zany no mandinika lalina ny ao am-potsika sady manetry tena lalina rehefa mivavaka. Teboka faharoa, ny lafiny momba iny vavaka iny de zao, voalazan'ny apôstôly eto ny amin'ny hoe fisaorana. Marina fa misaotra an'Andriamanitra matetika isika, nefa matetika zavatra efa azotsika valimbavaka efa nivaly no isaorantsika an'Andriamanitra. Misaotra azy isika noho ny fahasalamana nomeny atsika, misaotra azy isika noho ny fahavelomana, misaotra azy isika noho ny fitahiana maro tsy tambo isaina atobany amin'ny fiainatsika isan'andro. Fa ny fisaorana eto dia ny amin'ny zavatra tsy mbola azo. Nisy zazavavy kely nitomany be rehefa nalefa ny ray aman-dreniny nianatra tany an-tsekoly tamin'ny andro voalohany. Nampitamby azy ny rainy, mangina zanako zany ho izy, fa rehefa mahazonao tsara ianao dia omeko cadeau tsara tarehy. Tonga ny fizarana bulletin tamin'ny farataona, nahazo note tsara rakalakely, natolo ny andreny ny bulletin dia nakany amindray ny izy, dia hoy izy hoe
misaotra anao dada ny amin'ny bisikleta ho vidinao ho ahy. Fampijery izy mivady, ianao nanontany zany le ianao angany no nilaza izany bisikleta izany tamin'io zaza io. Izy ny lahy, hoy mivavy, tsy za mihitsy ny teny an'izany. Voatery ny trosa rangahy satria kelikely ihany ny karamany hahazoany an'ilay bisikleta lafo vidy, satria voalohany teny nomenany azy, ary faharoa efa nisaotra sahady, nisaotra mialoha ilay zaza ka terepanahy hanatanteraka tsy handiso fanantenana ilay zanaka tiana izy. Azotsika isaorana mialoha tahaka izany koa ilay raitsika izay tia antsika. Fahatelo, ny lafiny farany resantsika momba n'ilay vavaka eto dia ny fifampivavahana. Mangataka vavaka ny apôstôly Paoly eto. Ny vavaka azo antoka fa ho tanteraka rehefa tao ampinoana sy ampaharetana dia ny fangatana araka ny sitrapon'Andriamanitra sy araka ny teny fikasany. Ny mpandalina ny baiboly mahita fa mihoatry ny 504 anoany ny teny fikasan'Andriamanitra ao amin'ny baiboly. Azo antoka izany fa raha izany teny fikasana izany no angatatsika amin'Andriamanitra dia ho azotsika izany. Zay zany ny lesony alarobia. Lesony alakamisy fa 7 martsa taona 2020 mandeha amin'ny fahendrena. Matetika ny ady faranako amin'ny lesony alakamisy na dia misy zavatra lehibe tsara any amin'ny lesony zoma satria miazakazaka ny fotoana mpanomponareo votsavotsa fiteny na zavatra tokony voalaza vetivety anjary mitarazoko ka dia faranako eo amin'ny lesony alakamisy mandrakariva ny ahy. Kolosiana 4:4 mandehana amin'ny fahendrena amin'izay ao ivelany, hararaoty ny andro azo anaovantsoa. Aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamosira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Zay zany mivakiny amin'ny teny gasy. Azotsika atao amin'ny teny frantsay koa hoe conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ny filazantsara izay nampahafantariny soratra masina antsika izay noraisitsika sy noatsika dia tsy natao ho fahalalana ara-tsaina fotsiny. Ny fahamarinana sy fahalalana ary fahendrena dia natao hiainana ka tokony hiparasaka aty ivelany fa tsy ao amintsika fiangonana fotsiny, tsy ao amintsika iray finoana fotsiny. Nisy teo amin'ny fiainako nitsipahako tao an-tsaiko ny kristianina rehetra sy ny fiangonana kristianina mihitsy. Rehefa nahafantatra kelikely aho taty mbola tsy tanatin'ny fiangonana tamin'izany ny amin'ny tokony ho toetran'ny kristianina, dia rehefa nijery izany toetran'ny kristianina zany aho dia nihevitra ny tenako aho tamin'izay fa tsara kokoa noho azy ireo. Dia inona moa no izany andeha nidirako kristianina raha tahaka ny olon-drehetra ihany izy ireo, ary zah aza indraindray mbola hitako tsaratsara kokoa. Ary ny amin'izay indrindra
no mampiteny ny apôstôly Paoly eto, mandehana amin'ny fahendrena amin'izay anivelany hoy izy, ary hararaoty ny andro azo anaova amintsoa, aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamisira, mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Hita eto fa any amin'ny fampandrosoana ny filazantsara mandrakariva no andriany ny sain'ny apôstôly Paoly, aoka tsy ho ianareo na ny fiteninareo na ny ataonareo no ho vaty misakana tsy hampandroso ny filazantsara hoy izy eto. Hafatra ny antefa amintsika koa izany mazava loatra. Dia izay indray ny famitinana ny lesontsika, dia mametraka ny veloma finaritra indray amin'ny manaraka indray mifankahita raha sitrapon'ny tompo. Ny fahasoavan'ny tompo anie ho amintsika mandrakariva hiara-mivavaka isika. Raha inay tsara sy masaindrindra ny an-danitro, tsy mitsahatra ny misaotra anao zahay noho ny fitiavanao lehibe. Ny hetahetanay lalina dia ny hitombo fahalalana sy hitombo fahazotoana eo amin'ny fanarahana anao. Ho aiza moa zahay tompo, any aminao no misy ny tsara, ny mateza ary ny mandrakizay. Mielina avokoa ny eto an-tany. Efa maro ireo namanay nandao anay any amin'ny varotsy mifody, olona maminay, olona niara-ny riaria taminay. Manambara aminay izany fa tsy eto amin'ity tany ity no tanindrazanay. Avelao tokoa ny fahotanay tompo, ary tohany hery zahay hivoaka mandresy miaraka amin'ny Kristy, fa amin'ny anarany masina ihany no azoanay maniry sy mangataka izany vavaka izany. Amen. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny leson'ny sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.